Nisy ny atrikasa fampionana ireo mpikaroka sy ny mpisehatra eo amin'ny fampandrosoana natao tao Antsirabe ny 12 sy 17 Desambra 2024 izay nokarakarain'ny GSDM izay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono ary vatsian'ny AFD vola. Atrikasa namela belarana ireo voka-pikarohana manoloana ny olana misy eo amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny fambolena entina ampiroboroboana ny famokarana eto Madagasikara. GSDM izay mivohy ny agroekoloζika na ny fambolena maharitra amin'ny alalan'ny fanapariahana ireo valim-pikaroham-pambolena eo anivon'ireo tantsaha. Ny fantoka tamin'ny fiatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo manoloana ny fiovaovan'ny toetry ny andro, ny famokarana tokony ho atao tao aorian'ny valanaretina COVID-19 ary ny fiarovana ny tany manoloana ny haitany sy ny fahampotehan'ny tontolo iainana ny atrikasa. Tsy dia misy loatra mampanao fivoriana mitovy amin'izao satria ireo tsy mitovy hevitra mihitsy ireo. Matetika misy voka-pikarohana dia mipetraka fotsiny any ambadimbadika any ary araka ny hitanareo teo ny tantsaha koa dia manao fikarohana ho azy ary ny zavatra nafinaritra tamin'ny fikarohana sasany teo dia mampiasa na ny mpikaroka na ny développement dia mampiseho mampiasa ny voka-pikarohana ataon'ny tantsaha ary ampiarina. Nampahafantatra ireo voka-pikarohana maromaro ny mpikaroka toy ny fifamanora izay mampirisika ny fihinanana vomanga volomboasary hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny fifamanora moa manao fikarohana amin'ny volomamody indrindra ho an'ny vomanga miaty loranjina na volomboasary zany. Io dia fiara-miasa iarahana amin'ny sampandrara iraisam-pirenena mikaroka momba ny ovy sy ny vomanga. Dia voka-pikarohana io zany niarahana ny asa tamin'ny firenena maro. Dia teto Madagasikara manokana nijerena hoe inona ny karazana vomanga miaty volomboasary na hoe betsaka vitamina A kokoa. Dia nahita karazany maromaro zahay tao anatin'ny le fotoana tetikasa hoe sachet zany niarahana ny asa zay. Dia nisy eo amin'ny 12 eo ny karazana vomanga loranjy nivoaka. Misy ny manana toetra hoe tena mamokatra be mihitsy. Misy ny antonontonony kanefa tena tian'ny tantsaha malagasy sy ny mpihinana malagasy satria izy zany dia mitovitovy amin'ireny vomanga sy anankireniny raha ny endriny na ny nofony. Misy koa nefa ny karazana vomanga izay azo atao ho fanampin'ny lafarinina anamboarana mofo, izany hoe atao fitadiavam-bola mihitsy zany, mety anaovana chips, mety anaovana ranom-bomanga, ranom-boankazo. Dia izy koa nefa ny zavatra tsy adinoina tao anatiny dia entina miaro amin'ilay tsy fanjarian-tsakafo satria betsaka kokoa ny tany beta-karotène izay mampisy an'ilay vitamina A moa zany. Mifampiankina betsaka ny fikarohana sy ny asa fampandrosoana noho izany dia tetikasa sy mpisehatra maro no tonga nanatrika ny atrikasa toy ny Vofifa, tetikasa manitatra andiam faharoa, Fifamanor, Agrisud ary Apdra.